Ny fomba fitaizana azy fony kely no nanosika ny Arakotoarso Prosper manao asa vita amin'ny hazo ety Analakely hisehatra amin'ny ety asa ity. Io fivelomany amin'izao fotoana izao, asa tanana tena miavaka ny zava-bitany tsiram-pianakaviana iray ity. Ny hazo no akora fototra izay alaina any amin'ireo mpivaroka-hazo eny Isotry sy ny manodidina, fa eo ihany koa ny lakôly izay isan'ny fototry ny endriky ny asa ity fitaovana iray ity izay namboary ny tsiram-pianakaviana ity ihany. Ny hazo anty asako resaka soratra masina ihany ny asaka. Nenay zany tony don ny tena maro. Mety aloha le asa. Ohatra hoe mpianatra, reny anniversaire, ohatra hoe manome cadeau raisina mpandray. Izy aloha moramora ihany manao anazy. Fa resaka matériel zany raha vao tsy ampy tsy mety. Tsy mifidy ny mpanjifa ny asa tanan'ny Prosper fa saika manjify faizany na ny vahiny mandalo na ihany koa ny malagasy monina na ihany koa ireo any ivelany. Ety ihany izy no mandray ny komandiny, haingon-trano, fanomezana, ireo no tadiavin'ny mpanjifa amin'ny Prosper. Amin'ny fotoana alohan'ny fety kosa no maro ny mpanjifa eto aminy. Noho ny kalitaon'ny asa tanana kosa no mahasarika ireo mpanjifa hanjifa eto amin'ny Prosper. Nandalo fotsiny dia voalohany dia hitako hoe tsara ny zavatra nataony dia mahita zao karazany eto fa sady mora nefa tsara zany asa tanana gasy. Porte-clés zao nenany eto. Mety tsara mihitsy ny asa tanana rehefa jereko azy. Fa ny olona tsisy manana an'io afa-tsy izy. Na izy raha olo-kafa zao raha 10 minutes mahavita an'io mihitsy. Fanomezana ny kalitao tsara sy mahafapo-ny mpanjifa izay no tsy ambaratelo amin'ity asa ity raha ny fanazavany. Ka tsy maintsy atao tsara foana ny zavatr'olona zany dia amin'izay le olona mba miverina foana. Ny olana aloha zany eo amin'le indraindray le ohatra le tsy ampy matériel zay foana ny tena marina. Indraindray zao olona ohatra hoe mikomande zavatra lafolafo dia tsy ampy le vola ty aminazy. Iny ny olana kely ampy. Indraindray tsy ara-potoana zany le zavatr'olona indraindray. Satria le matériel tsy ampy. Satria zany mila miezaka foana amin'ity ny tena marina. Tsy misy asa ratsy saingy ny filofosana amin'izany no zava-dehibe raha ny nambarany hatrany. 10 taona no nanaovany ity asa ity ankehitriny, manomboka amin'ny 500 ariary hatramin'ny 700 ariary kosa ny vidin'ireo haingon-trano na fahatsiarovana samihafa eto amin'ny Prosper.